daholo Zanagasikara mbola ao ve nareo resaka prostate no azavainanareo androany fa inona ny mampatonga andreny amin'ny akabiany ianao rehefa manana olana amin'ny atao fipipizana dia hitanao tsara fa voa zay ny prostate satria tsy ny lalana eto amin'ny tatavia eto ambany tatavia manodidina eo ambany koa ny prostate ny lahy izany ara ny fihoanisa manana azy zay le lazaiko foana hoe rehefa misotro zavatra la milatsaka ao amin'ny pipi le izy dia lara misotro toaka la dia miloloha an'ilay pipi ilay amany lahy ny prostate olana daholo izany. Inona ary no tena hoe mba tokony atao zany mba afaka atao betsaka ny lely mba hisorohana ny prostate? Rehefa miakatra ny taonany ela dia tratra ny prostate koa ela rehefa tsy mahay miaina le lazaiko tanora ela dia manalazy miaraka amin'ny karazam-behivavy maro isan-karazany misotro, migoka, miloka, reraka, miadi-tsaina ho tratra prostate ela rehefa miakatra ny taona dia hitany ela fa ela raha manina ndra nampatonga antsika ela fa namotika vatana tsy mikotrana mbola very-piany atao foana ho ny kotrana kegel ny tena tsara indrindra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy mba ho matsara ilay manodidina ny tapory ny lataka sy ny toetra ny amin'ny lavabody ilay nofo izany manodidina an'io amin'izay mba salama tsara foana ilay izy. Inona ihany koa mety ho loza hoe elahy raha ohatra ka hoe pipi dia misy rà tonga aingana dia makany amin'ny dokotera fa mety olana prostate izany. Rehefa ohatra elahy izany ka hoe tena te pipi ohatrany tsy malatsaka dia makany ohatrany tsy mivoa dia indraindray ohatrany pipi izany ohatrany be dia be tampoka izany ny voa rehefa amin'ny alina izany ohatra mahavita indroa intelo izany ako ny pipi ohatrany tsy misotro rano tadio tsara fa tsy salama izay ny prostate ny lahy dia tonga dia makany amin'ny dokotera aingana mihitsy ny lahy mitsabo vatana na izany sarotsaratra mitsabo ny prostate. Eo ihany koa ilay hoe tena ohatra marary izany lamosiko izany tsy haiko hoe naninona koa marary izany ohatrany tsy reraka izany ako nefa toa ohatrany marary dia tonga dia lasa aingana mandeha makany amin'ny dokotera. Ny zavatra tena ratsy ihany koa dia lasa amin'ny pipi ela ohatra lasa misy vato izany dia marary ny voa mifampitohy mantsy ireo ilay voa havia sy ny voa ankavanana dia aza miandry ela be izany rehefa ilay hoe mahatsapa ianao hoe ohatrany tsy mety ny vatako satria fijanonanao ilay ao an-trano efa lasa mitombo be ilay aretina dia na vola kely no tokony alohany amin'ny dokotera lasa miakatra lafo be ilay izy satria tsy nenao tsy nandeha nitsapo tamin'ilay izy dia mbola ilay voa kely. Inona ary izany tokony atao mba hisorohana anazy izay lazaiko izay atao be dia be ny lely mba hisorohana anazy satria elahy rehefa miakatra ny taonany elahy ho tratrin'ny aretin'ny prostate elahy. Ny zavatra lazaiko ilay hoe atao be dia be ny lely tsy hoe ilay nisy publication tany izao ilay elahy tena izay raha mahavita toro anankitelo anatin'indray andro elahy kosa ve iray roa telo dimy dia vita fotsiny atao tsara be manao kelikely tsaratsara adiny iray nareo manalazy io adiny roa na adiny telo adiny dimy vita iny mijanona rapitso raha afaka pitso indray atao tsara be ohatr'izay miadana amin'ny prostate ny lahy avy eo misotro rano ara-dalàna manao mikotrana manao libido manao kotrana kegel milamina tsara ilana rehefa antitra. Ny ihany koa izany tokony atao rehefa poritra te pipi andana aingana tonga dia mandeha makany an-kabone fa tsy mandraina poritra ranga ohatrany kamo be mibandy andeha hoany dia vitany elahy tsara fa ho tratran'ny prostate elahy rehefa mitazona pipi lava tsisy ary andana aingana tonga dia mandeha pipi andrasana eo mihitsy hoe voaka ilay pipi dia lasa ilay izy amin'izay tsy simba ny voa ary ilay prostate dia eo mbola tsy reraka amin'ilay hoe ny adi-tsaina elahy ena mitovy ny vehivavy satria mikorontana ihany koa ny hormona dia alana daholo ireny tokasigara ireny satria mamotika ny lahy ireny ary ny tension ihany koa mba tsara izany ianao mba mijery efa misy hitanareo ilay mividy ilay tension ianao dia ianao ihany mijery miakatra sa midina ilay izy dia mividianana ireny dia ianao ihany afaka mijery anazy ao an-trano. Mankasitraka tompoko.